Mbola ho ampitompon'Andriamanitra ho aminareo rehetra indray ny fahasoavana sy ny fiadanany ao amin'i Jesao Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Dia amin'ny mpifaliana indray no izarana amin'ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity alahady ity. Novakiana teo ny Genesisy 2:30 ka ny 4 ka hatramin'ny 7:10 hangalana izany afatra ny tompo izany, ary nakana ny lohahevitra hoe toetra mampiavana. Ahoana hoe ilaitsika izany ry afaka. Raha omena lohateny izao Genesisy 2:30 zao dia hoe ny niarovanaN'Andriamanitra any Jakoba tamin'ny Esau. Fa maninona moa no mila ny fiarovan'Andriamanitra i Jakoba? Fantatsika fa Jakoba dia zanaky Isaka ary ny zokiny dia Esau. Nangalatra ny tsodrano tokony ho an'ny Esau Isaka satria Esau ny zokiny. Ka rehefa navitan'izany fitaka izany dia voatery tsy maintsy nandositra any Esau satria fantany fa tsy maintsy ho tezitra ifofony ainy mihitsy azy. Kanefa rehefa nandositra ilaina tany dia manenjika ny feon'ny fieritreretany manoloana ny fahadosoana vita, ka te hiavana mafy amin'ny Esau zokiny Isaka izao. Ary zany no voambara eto amin'ity 2:30 ity. Kanakana ny lohahevitra hoe toetra mampiavana tarafina amin'izay nataony Jakoba. Inona no fizarana voalohany ary lesona voalohany ny amin'izany toetra mampiavana tokony hananantsika izany? Mila manatona voalohany isika, mila manao midingana voalohany, ary mila zatra manao an'izany isika raha voaresaka fiavahana satria kristianina isika. Nambarako teo hoe na tsy ary fa diso Isaka naka apitaka izany tsodrano tokony ho an'ny zokiny izany, ka mitady ny fomba rehetra mba hifonana amin'ity zokiny ity. Izany tompoko ilay antsoina hoe manao midingana voalohany. Dia fantany fa mbola mety fofony ainy mihitsy ity zokiny ity, ary rariny zany dia nakampanelanelana izy. Fomba fanako zany. Ka ny nataony dia naniraka ny mpanompony hialoha lalana ny Esau, hitatsika amin'ny 4 zany. Ary io mpanompony io dia nomeny teny tsara, teny mampiavana, hambara amin'ny Esau zokiny mba hahatonga ny Esau zokiny atsiaro hoe tena mitady fihavanana, mitady fity eo masony Esau i Jakoba zandriny. Teny mampiavana. Mampatsiaro ny voasoratra amin'ny Kolosianina 4:4 ny hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana, fiteny mamy sira, mba ho fantatrareo izay avalinareo ny olona rehetra. Fianarana ho antsika izany ry havana. Ary fahazarantsika manao teny mampiavana, teny mamy sira toy izany dia miaro atsika sady amin'izay mety ho abibiana na amin'izay mety ho herisetra. Rehefa zatra manao teny tsara sy mampiavana antsika, arovan'Andriamanitra amin'izay abibiana sy herisetra. Fantatsika ny zava-miseho an'ny Frantsa amin'izao farapara amin'izao, ny abibiana sy ny herisetra, ny famonoana olona ohatran'ny mamono moka. Be dia be no mety ho anton'izany arakaraka ny fomba fijery. Fa ny tsy azo lavina dia izao, ao koa ny teny miantsy na sary miantsy amin'ny alalan'ny sary hitatra. Ary na inona lazaintsika ny fiantsina na oela na oaingana dia tsy maintsy miteraka fanafitohinana, tsy maintsy miteraka ady, ary ny ady dia tsy maintsy miteraka fahavoazana. Ny tenin'Andriamanitra dia miantso atsika ny hoe hiezaka hiteny amin'ny fahasoavana, hiezaka mba ho mamy siry. Ka aoka tsy isika no mpihatsy tahaka izany, aoka tsy ianao antsony olona hoe mpisipona lakolosy mba faly mampirisika olona miady. Inona no lesona ho antsika? Tsy loha izay misy zavatra manafitohany eo amin'ny fiainana, miteraka fisarahana tahaka ny nahazo any Esau sy Jakoba.
fanolesina voalohany dia zao aza mba mitahiry lolompo. Miezaka nanao an'izany Jakoba nefa tsapany hoe tsy milamina ny fiainany raha mbola hitoetra amin'izao alahelo sy lonolony eo aminy sy ny zokony izao. Ndraindray zavatra tsy tohinana akory dia hitehirizina lolompo maharitra ela be, tongotra sendra mifanisakatsinaty eo am-PCC anao am-baravaram-piangonana tsy vita zafady mihitatra tsisy farantsony. Tena antsontsika anana toe-tsaina mampiavana. Lesona faharoa, asa zatra miavonavona. Hitantsika eo amin'ny tantara ao fa ity Jakob ty na dia tsy nitondra afa-tsy tehana aza nandositra ny zokony lasa nanana toby anankiroa. Ane sady mana olona be dia be manaraka azy no mana biby fiompy fa izany no rena tamin'izany fotoana. Azo natao tsara mihitsy manao hoe za tsy andadilady any, fa tena miezaka nanetry tena izy. Hoe indray zavatra tsy tohinana akory dia nanatsika tsika samy mifanalavitra eny dia samy mifampiteny mangina. Za indray aloha tsy mba natona voalohany zany, za indray aloha tsy resaka amin'ny voalohany, raha izy ankano hiteny dia ho hitako ao. Fa tsy izay zany isika kristianina, fa isika ilay manatona voalohany tahaka ny Kristy, miezaka ny anatona voalohany na tsy diso azy. Tadia tsara ny ten'Andriamanitra, fony mbola mpanota isika dia efa maty amonjy Kristy. Izy any tokony anatona raha marina le mpanota, le mangididy oakoana mba Diovy avy alaony eloko, fa izy indray no manatona tsika dia manahaka ny Kristy tahaka izany. Kristy mipetraka amin'ny toerany mahery, itsika le mpanota ny malemy. Malemy tamin'ny farany teo moa nanovako sarina tahaka ny latsaka ao anaty lava-drano zay efa lalina dia lalina, tsika tsy afaka manavitra amin'ny tenantsika fa tsy maintsy miandry olona avy any ivelany. Dia Jesosy Kristy zany. Ka iaho hoe aoksika hipetraka amin'ny toerany mahery. Le mahery tsy le hoe za tsy anatona, enao le malemy zay, fa le olona mavita manatona zay le mahery. Ary tsika dia mahery tahaka ny Kristy. Inona no fizarana faharoa amin'ilay hoe toetra mampiavana? Miezaka hatrany amin'izay havanana. Miezaka hatrany amin'izay havanana. Amin'ny andinin'ny fafito ka hatramin'ny fahasivy zany. Naniraka mpanompo tokoa ary Jakoba ho any amin'ny Esau, mba ilazany hoe tena hifona aminao izy tompoko, tena handady hitady fampihavanana. Dia niverina niraka valy, inona no ambarana? I Esau koa ary ho avy makaty aminao aty miaraka amin'ny lehilahy efa-jato. Manerana koa aloha le mitondra le maniraka olona zay tsy mety tsy mahay milaza zavatra tsara. Na eno an'izany Jakoba tena ninona? Maika koa ny atahotra, tena enjana be zany. Raha le fitenitsika andavanandro maty any eo. Dia natahotra tokoa izy. Ary izy zany dia nieritreritra mihitsy hoe tena mbola tezitra mafy no ilay fitaka nataon'ny fahiny Esau zokony, ka mety io manambomo azy. Raha tsika angamba tamin'izay toeran'izay azo tena ihany nataon'ny sasany. Eny miverina raha izany no izy, fa tsy miverina tompoko ny Jakoba. Rehefa naheno izany izy dia nieritreritra fotsiny hoe inona no tokony atao, fa za tsy maintsy mihavana amin'ny zokiko. Ny fihavanana zava-dehibe, tsy niembotra izy fa dia mitady fomba. Inona nataony io anao? Nozarainy roa ny andia ny fanazana teo na anatoko izy dia nozarainy roa, ka ny anankiray nalefa lolo. Izy zany mieritreritra hoe raha mbola tehany eo ny fahatezerany Esau zokiko dia mba amin'ny andiany voalohany izy zany manao an'izany, dia rehefa avy eo mba miseho fanondroany. Any tena manome chance olona fitenitsika. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao miomana ny andefitra. Zany ilay tena toe-tsaina mampiavaka. Na moka ny alahelo ny azy Esau zokiko koa iomana zana-devitra. Inona ny fampiaraka? Araka ilay teniko teo, miomana ho mpandresy, amin'ny ady. Tsika mahatsy lazana hoe fiarahamonina tahaka ny tsy loazan'izay
mikasokasoka e tsy maintsy misy manahirana eo na ny mpivady zay mifanao voady teo amin'ny alitara azy sasany aza moa dia miteny mihitsy hoe ina moa ny fotenin'ny mpivady asa mora zany ny tena marina dia nitoana moa dia niteny mihitsy hoe zay tsy miady olom-boto ina moa dikan'izany ngamba raha mitena hoe zazaboto zao dia atsika hoe zaza mbola tsy marala zay atao tramtena azy zany hoe tsisy mpivady tsy mifamaly zany fa mbola tsy nahita fiainany ianao raha tsy marala zany tsy maninona azy zany fa zao no lesonao antsika avy am'izao fampiarina ny ten'Andriamanitra zao raha misy azy zany ady sy fifamalen'ny mpivady zany ianao rehefa misy moa ny ady tsy maintsy misy ny mpandresy sy ny resy mezanao mipetraka eo toerany mpandresy inona ny toetra ny mpandresy voalohany amin'ny ady mahay mangina voalohany samy ohatran'le fora aminafana dia mifamaly eo ary raha tsy misy mahay mangina voalohany eo dia ahoana lava be tsika farany fifamalina lazaiko anao dia mijery film ny Pray Vodirindrina sasany moa dia makasary dia avoaka mihitsy angamba rehefa eo fa izany navita nangina voalohany zay ny mpandresy ianao angamba mety mitsaratsara hoe sakory zay fa nangina zany nateny farany fa mbola kely le manao zany le miady dia izy le nadona farany izany nateny farany izany navita nandatsalasa farany fa le mpandresy le mahay mangina voalohany samy mbadiny tena hoe enao ve hany amin'le mpandresy sa resy na dia misy aza ny fifamalina ny mpandresy dia zao mahay miaky ady sona voalohany ndraika dia samy mifana maro tena tsy misy mitondra rapiso mitondra afaka piso izany navita miaiky ady sona voalohany neny Jakoba eto dia mieritreretiny mihitsy zany diso fa inona no zavatra azoko atao tonga ny midingana fahatelo ny mpandresy maninona raha misy ny fifamalina izy no manahy tamy voalohany izy ndray no mitady zay hiavanana voalohany satria misy fisarana kely na fifamalina teo sady zay rehefa zany no ataony Jakoba fantary Jakoba fa miteraka ady lonolono teo aminy sy Esau zokony ilay fitakana atao fa izy zany zao mitady ny fomba rehetra ahoana re hietreretina hatramin'ny andaondray ro zaraiky roa hietreretina hatramin'ny teny atao ary ho hitanao fa ao amin'ny 5 sy 5 dia nanomana biby maro be tamin'ny biby fiompony maro be ho atao fanomezana ho an'ny Esau zokony Jakoba manomana kado mahaiza miava io tsy le abetsaka le kado fa le toeponao ka tsika zany zao samba maniny manao jery fitaratra amin'ny tena sy ny fiainana hoe rehefa nisy tokoa za ve le tsy hay mpangina mihitsy rehefa raikitra miady za tsy mbo mangina voalohany zany mihitsy za tsy mbo maiky adisony zany mihitsy ary za tsy mbo manatona voalohany zany fa velao rehefa tsy anatona mihitsy za tsy mba hanome fanomezany zany za tsy mba hanampitamy zany mihitsy mampieritreritra zany rehefa fa dia lesona nomeny ten'Andriamanitra atsika mba hanana toetsaina mampiavana fizarana fahatelo sady farany toetsaina mampiavana manankina amin'Andriamanitra ny fifanantonana sy ny fifandraisana andeny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ina moa dikaneo manankina amin'Andriamanitra maninona zany tsika mivavaka amin'ny vavaka ataonao inona ny voalohany tokony ataonao indrindra midera sy mankalaza n'Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao na ataony Jakoba zany eo nandiny 1 tapany faharoa rehefa nandositra any Esau zokony izy dia niaiky teo anatrehan'Andriamanitra hoe za tokoa ny Andriamanitra dia tsy mitondra afa-tsy tena raha nita ny Jordanina ity fa zao manjary manatoby anankiroa iny adikan'izany miaika fa mitay ianao miaro ahy ianao nampanan-karena ahy ianao okatsy ny vavaka fangatana nyretsaka sy mianofa zany figarana sy fisaorana zany faharoa rehefa mivavaka inona ny tao ny fona
ho amin'ny fahotana vitana. Mahantra ny vavaka ataontsika amin'Andriamanitra raha tsy mba misy fifonana. Ahoana ny filazany azy amin'ny 9:20 any tapany voalohany, tsy mendrika ny ahazo na ny kely akory aza amin'ny famondram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra. Fifonana zany raha tiako zany dia zao meloka Andriamanitra. Tsy mendrika ny tainao ohatra zao akory aza adino isaky mivavaka ianao ny mifona amin'Andriamanitra. Aza mba isan'izay manamaro tena fa mba mpangatsika ny fon'Andriamanitra aminao zany. Fahatelo, rehefa vita ny fidarana sy fisarona zay vao mangataka ery amin'Andriamanitra. Nambarako taminareo tao hoe ny orooro Jakoba rehefa nandray ny filaza an'ilay Iraka, izy ary any mitondra 700 lahy. Dia naninona izy? Nitodika tamin'Andriamanitra, nivavaka ny taraina. Vakio ny 9:40 ka hatramin'ny 7:20 ahitanao an'izany. Ary any amin'ny farany mivavaka zay vao mangataka. Satria vao mivavaka isika dia mangataka. Ahoana ny voalaza amin'ny 9:20, vonjeo ao amin'ny tanany ralady, fandrao avy mamely ahy mba mivady aman-janako izy. Iza no idododonao rehefa misy ny mampatahotra eto amin'izao fiainana izao. Raha misy izay mampalahelo anao, raha misy izay mahakivy anao. Ny Jakoba 5:17 dia mampianatra antsika ny hoe na azo pahoriny anao na faly anao inona toy mivavaha. Satria rehefa faly tsy mivavaka, rehefa azo pahorina ihany. Na azo pahorina anao na faly anao mivavaha. Aza mety ehitra amin'ny arenao araka teneniko tao efa mba niany anaka reny Jakoba. Fa tsy zany nataony zava-dehibe. Tena mahatsiaro tsy mana fianapana milamina ao anatin'izao lonilony, ao anatin'izao fisaratsarana, ao anatin'izao lolo-po zao. Mila mitondram-bavaka ny fifandraisantsika aman'olona isika. Asianao raha mba mitondram-bavaka izany fifandraisanao amin'ny vadanao zany, ga zany moramora. Tsy moramora zany toko famolaza aminao. Ary fantatsika ny tantara be efa rava tokantrano. Tsy mandeha ho azy zany, tsy hoe misy vola miditra ao an-trano dia mandeha ho azy. Hoeto am-bavaka zany. Hoeto am-bavaka ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao. Ary angamba anao mitaraina hoe masika loatra, tsy misy fitiavana, fa mila hoentina am-bavaka zany. Maika moa fa ny fifandraisanao amin'ny rafozanao. Zavatra fianakaviana mbola voavy natambatra zany. Mety mana foto-kevitra samy hafa. Hoeto am-bavaka zany. Aza mieritreritra fa ny zanakao satria nananao fahefana dia mandeha ho azy ny fitaizana azy. Hoeto am-bavaka zany. Fa Satana zany dia mitady ny fomba rehetra. Ahoana no anakorontanana, ahoana no ampifandrafiana, ahoana no ampediana lavanareo. Sady tsy avela misy mahay manampina voalohany, tsy misy mahay mifony, tsy misy mahay manampy tampo zany. Mampalahelo le fiainana ao an-trano raha izay. Andeha atao ndray milaza hoe ny fiafaran'ny fiaonan'izy mirahalahy. Zany ngamba raha atao sara mihetsika mahafinaritra. Hitanao amin'ny 7:30 ary anjoko anao vakio ny 7:30. Hoy aho hoe milohateny ranomarina dia hoe niaro an'i Jakoba tamin'ny Esau Andriamanitra. Ary hita mihitsy ny planin'Andriamanitra mandeha tsikelikely makany amin'izany. Ary ataon'Andriamanitra amintsika zanany rehetra zany raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Ao amin'ny 2 dia efa naniraka anjely mialoha. Raha ny 2:30 any no niverenako. Dia amin'ny 2 efa naniraka anjely mialoha Andriamanitra miteny tamin'i Jakoba hoe iaro anao aho, amaro ny taranakao aho. Saingy mbola tsy tena natoko tsara an'izay Jakoba. Ary tsapa mihitsy fa nanomana meloa ny fo ny Esau zokony Andriamanitra, sady nanomana koa ny fony Jakoba. Inona ny fiafarano ianao? Mbola voavy lavitra dia niankohaka impito Jakoba mandra-patongany teo anatrehany Esau zokony. I Esau koa voavy lavitra dia niazakazaka ary namina sy nanoroka any Jakoba zanany. Dia voalaza ny tenin'Andriamanitra, samy nitomany izy amin'ny rahalahy sady nifamihana rehefa nifankahita. Fa sy mampifandilatra tsy loza an'izay tsy isy amin'ny fiainana, fa rehefa
manana toe-tsaina mampiavana ianao tena mametraka izany fihavananao zany amin'Andriamanitra dia atao amin'ny tompo marina aminao koa zany. Angamba mety misy amintsika izao tsy mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny na amin'ny rakozana, angamba na mivady azy, angatao amin'ny tompo fa Andriamanitra tsy mizata vaholona. Rehefa nataony tamin'ny Esau sy Jakob zany, ataony amintsika koa zany. Mahireza vao ombanao amin'ny tompo ho azy reny voninahitra. Amen.